Nisy remarque nataoko tamina publication anankiray mikasika ny trano lazaina fa hoe misy lolo matotoa avelo angatra tsy fantatro amin'iny faritra Nosy be Helivella iny, de hoe masiaka be mihitsy izany angatra sy matotoa ao amin'ilay trano izany, ary tsy misy mihitsy ny olona manao vazivaziny amin'izany avelona matotoana angatra amin'izany toerana izany izay manapaka ao amin'izany trano izany. De nanao remarque hoe mampalahelo amin'ireny tranga ireny rehefa misy mpanambola tonga mividy an'ilay tany de trongisiny ilay trano de rava ilay trano de manangana villa be eo amin'izay izy de mandeha ny fiainany surexploitation de vitatreo ilay hoe misy lolo, misy angatra, misy avelo, misy matotoa sy ohatran'izany. Ino moa tena ampitaina amintsika tamin'izay afatra izay na de hoe nichoqué be amin'ny olona raha ilay remarque nataoko. Tsotra be fotsiny hoe mampalahelo fa noho ny tsy fahafantarantsika soratra masina. Or anefa olon'izao tontolo izao ilay exemple noraisiko teo hoe misy mpanambola tonga de trongisiny ihany fotsiny io trano io mety ho karana, mety ho sinoa, mety ho frantsay de manao hotely be io izy de tapitra hatreo ny herin'le hoe matotoa, tapitra hatreo ny herin'le hoe angatra, avelo sy ny sisa rehetra. Hoy teo hoe noho ny tsy fahafantarantsika ny herin'ny filazantsara dia lasa misy fanahiny tahotra manapaka ao anatintsika. Ary izay indrindra no antom-pizarako amintsika ato anatin'ity sary sy feo ity. Averiko indray hoe satria tsy manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny soratra masina, tsy manapaka ao anatintsika Jesosy Kristy, dia lasa manapatra any amin'ny subconscientsika ny hoe misy fanahiny matotoa, misy fanahina angatra, misy fanahina avelo, misy fanahina sy ny sisa be da be. Ny zavatra misy mantsy ara-baiboly ihany koa rehefa nitondrako fanazavana tato amin'ny pejy de hoe ireny lazaina fa matotoa, angatra, avelo sy ny sisa rehetra rehetra ireny arak'ilay fanazavana nitondrako azy dia tsy misy hafa amin'ilay tantarany Saul mpanjaka ny consulté voyante na moa ny fanahiny Samuela mpaminany. De rehefa nofoazy ny Saul mpanjaka tamin'ny alalan'ilay mpampahita voyante ny fanahiny Samuela mpaminany dia ny s'incarné ny démonia naka endrika Samuela mpaminany. Fa sur le plan filazantsara baiboly dia tsy misy mihitsy ny fahafahan'ny maty mifandray amin'ny velona ary misy séparation impénétrable amin'izay deux côtés izay. Afaka mandeha lavitra be ny fanazavana fa ajanoko hatreo. Inona zany ny valin'ny aia ny amin'ny izay hoe trano itoeran'ny fanahin'ny avelo, lolo, angatra sy ny sisa be da be izay, satria ny olona amina communauté anankiray na amin'ny toerana anankiray na amin'ny ankohonana anankiray misy an'izay fanahiny tahotra izay mahazo toerana ao amin'ilay communauté par expérience, par discernement. Ny devoly mahita an'izay, ny devoly no discerné zany de hitany izay tahotra izay ao amin'ilay communauté na ihany koa hoe manome lanja valeur considéren'ny olona izay tahotra izay dia misy manifesté eo ambonin'izay tahotra izay ny démonia amin'ny alalan'ny hoe matotoa, angatra, avelo sy ny sisa rehetra, misy manifesté ary s'incarné ny fanahiny démonia
ary ho iateo hoe misainkarne ho matoto ho avelo ho angatra tahaka n'ilay tantarany Saoly mpanjaka nitondrako fanazavana fohy teo naka ny endrika Samoela. Dia ny ankoatran'izay dia misy resaka ranofo be hoe tongava ty mihitsy ary lafa ela miseho mafy be zany mavoanareo kristianina ireto iatohako ny firian'lahy sy ny sisa aranofo be zany resaka izany. Ny tenako zao efa ny expérience ka mitovitovy amin'izay resaka fandatsaham-baratra entre ny Ambondromamy sy Maheva tanàna iny taloha kely ny hiditra ny Maheva tanàna ny tantara fandatsaham-baratra le izy devant anay mihitsy no nilatsaka ny varatra tsy azoko tiana ny zavatra rehetrarehetra azo tapaka menjery eo alohanay eo tsy azoko tiana fa izazo ony nanombotra an'le izy nanomboka teo amin'izay ny ady ara-panahy niaraka tamina commandant anankiray tao Andravoahangy tao ny tenako sy ny mpanampy azy ny alina tontolo dia nisy ny bataille spirituelle ary ny tenako mono spirituelle iparmianay telo mirahalahy dia ny tenako no niady tao anatin'izay sarotsarotra ny lalana vao tonga hatraty Antananarivo vita ny voyage nisy ny zavatra ny siobedabe fa nivoaka mpandresy izahay. Ny tiako ambara amin'izay paragrafy farany izay dia ny amin'ny hoe lay tahotra lay finoana bataille ady io raha ohatra zany ny village anankiray raha ohatra ny communauté anankiray matahotra dia izay le niteneniko teo hoe misinstalle eo amin'ny toerana anankiray ohatrany hoe tritriva ohatrany hoe reny lazaina fa toerana tsy azo itenenana fiteny ataoko entre parenthèse tsy hotononoko le izy afovoantany na anindran-tany sy ny sisa be da be rehefa matahotra ny olona anankiray na considérena eo amin'ny toerana anankiray ilay fanahy dia monsieur manifesté ny démonie ary manapaka eo amin'ilay toerana ilay fanahy ny legiona izay lazaina fa avelo angatra matoto sy ny sisa rehetrarehetra. Farany misy miteny hoe iatohako ny firian'lahy tongava tia zany mavoanareo kristianina tsy manaja ny fomba tany manimba simba ny fon'ny hafa sy ny sisa be da be tondrako fanazavana kely izay hoe en tant que hoe fofombadin'ny Kristy vady abakarina za manokana dia tsy mpisotasota anizasiza izany. Raha misy toerana tondroin'ny olona hoe fady dia manaja ny fomba tany averiko tsara hoe manaja ny fomba tany tsy manota fady amin'izany toerana izany fa kosa rehefa miteny atao anatiko ny fanahin'ny avo indrindra par expérience ary misy fahatsapana misy autorité mihitsy midina atao anatiko ary tsapako ny amin'izay autorité izay tahaka ny tantarany Eli mpaminany sy ny mpaminany ny bala Dimanjato mahery defy teo atendrombohitra Karmela amin'izay fotoan'izay dia afaka mandravaladoany afaka ritiko ny rano ao atritriva sy ny sisa rehetrarehetra. Fa du moment kosa hoe tsy misy an'izay fanambarana izay tsy misy autorité avy any amin'Andriamanitra midina atao anatiko tsy misy fahatsapana zany hoe tsy misy intérêt an'Andriamanitra mihitsy amin'ilay toerana ny amin'ny hoe inona ny tokony ikitihana ny toerana io dia mijanona amin'ny fahendren'ny soratra masina indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala fehin'izany rehetrarehetra izany finoana ho an'ny olona kely finoana ho an'ny olona tsy manana finoana ho an'ny olona matahotra fa manana finoana ihany ho an'ny olona manana autorité kosa fa manana finoana ao anatin'izay ny enjeu rehetrarehetra. Rehefa matahotra ilay olona kely finoana dia
tsy mitaretritra mihitsy ny demonia, misy manifeste eo am'ilay toerana misainkarne fanahana angatra aveloa matotoa sy ny sisa rehetrarehetra. Zay ilay izy, zay ilay fanazavana. Rahasoa.